Salamo fa 7:1 ka ny andininy fa 4:1 sy ny fa 5:1 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Impito isan'andro no hiderako anao no fitsipika ao marina, be fiadanana zay tiany lalànao ary tsy misy mahatafitonina azy. Za tenin'ny mpanao salamo zany zay milaza amin'ny fahafenony ny fideran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Le marika 7 dia milaza fahafenona, ka na inona mitrango amin'ny fiainana dia mideran'Andriamanitra mpanao salamo. Izany koa ny toe-tsaina ananantsika mianakavy amin'ity androany ity, mideran'Andriamanitra satria tsara loatra izy. Izany koa no entinay mandroso ao atokantranonao amin'ity takarivo ity, mandroso mba hiaraka hideran'Andriamanitra isika mianakavy, hiaraka hanome voninahitr'Andriamanitra isika mianakavy, ary hiaraka hanandratra ny anaran'Andriamanitra isika mianakavy. Dia faly tompoko miarahaba indray sy manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny tokantranonao. Miarahaba antsika rehetra zay tafavory amin'izao takarivo izao, iray fo iray saina hideran'Andriamanitra. Tena feno faharavona tokoa ny fotsiny saina mahafantatra matafakambana indray isika hideran'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Koa dia hosokafan'Andriamanitra ny lanitra handray izany fiderana sy fanandratana amin'ny voninahiny izay ataontsika mianakavy izany. Dia mandraisa toerana ary tompo fa hiaraka indray isika hideran'ny tompontsika amin'izao takarivo izao. Ety am-piandoana dia mametraka fialan-tsiny kely izahay raha misy fifandisona tamin'ny voalaza tamin'ny herin'ny androany. Satria efa nilazainay tamin'izany fa groupe nosy no vahintsika, ary mety misy aminareo fa maro ny andro izany, kanefa nisy fahadisoana kely teo amin'ny daty tsy 13 febroary fa 13 marsa ny groupe nosy vao hiakatra eto amin'ny fandarana, fa ny tena notrany hoe nijery maikamaika dia nilaza an'izay. Koa hialana tsiny indrindra amintsika rehetra, hialana tsiny amin'ny groupe nosy ihany koa fa miezaka koa izy ireo ho avy amin'ny 13 marsa ho avy izao. Ka androany dia nanao famerenana kely ny tamin'ny lasa izahay, dia ny taona 2024 izay nahafinaritra tokoa niarahana tamin'ny chorale ny feo amin'ny faminaniana. Ny feo amin'ny faminaniana moa dia chorale izay manana maizazy ary mideran'Andriamanitra, misolo tena mihitsy ny vahoaka an'Andriamanitra eo amin'ny fiderana azy. Koa dia mahafaly anay manolotra anareo an'izany chorale ny feo amin'ny faminaniana izany amin'ity androany ity, hiarahantsika mideran'Andriamanitra sy mankalaza azy. Mankatoerana ary tompoko raha andeha akambana amin'ny fosiny saina hideran'Andriamanitra miaraka amin'ny chorale ny feo amin'ny faminaniana. Dahoary.
Isaorantsika Andriamanitra ary isaorantsika koa ny korala feo faminaniana tamin'izay tapany voalohany le rahantsika teto androany izay. Hiakatra amin'ny fisafiandran'Andriamanitra izany fiderana izany izay nakambatsika mianakavy tamin'ny alalan'ny korala feo faminaniana nampiakatra teo amin'ny fisafiandran'Andriamanitra ny fiderantsika azy. Andeha andray ny Baiboly isika ao anatin'izao tapany kely ampovoany izao mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa dia andeha andray ny Baiboly isika dia haka ireo tohan-kevitra, haka ireo fananarana, haka ireo fampaherezana hahatonga antsika ho mpiderin'Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity dia amin'ny filazantsarany Jaona toko faha 5:20 ka ny 7:30 no ho jerentsika. Jaona toko faha 5:20 7:30 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohan'izy ka nanolotra ny fanahiny. Ity fitantarana ity dia fitantarana ny amin'ny Jaona toko faha 5:20 zany fitantarana ny nanombohana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny antony teo amin'ny hazo fijaliana ilay zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra zanaka, ny antony teo novonoina nanolotra ny ainy sy ny rany mba ho azy ho anao. Ary teo amin'izany hazo fijaliana izany dia nisy teny no tenin'i Jesosy anankifito ary iray amin'izany teny izany ity teny hoe vita ity. Teny tsotra, fohy kanefa milaza zavatra be. Amin'ny teny frantsay dia adikany hoe tout est accompli, teny telo. Fa amin'ny teny malagasy ray ihany vita. Ary amin'ny teny grika koa dia teny ray ihany ny ilazany soratra masina amin'izay amin'ny teny hoe tetelestai, zany hoe vita, vita hatramin'ny farany. Inona moa zany no tena tiany Jesosy ambara ary tokony hahatonga antsika ho mpidera azy amin'izany teny hoe vita izany. Voalohany indrindra aloha dia izao ny antony tenan'i Jesosy hoe vita dia vita ny asa nanrainy azy izay nataony teto amin'ity tany ity. Ny ran'Andriamanitra Jesosy misy asa manokana nandrana azy ary vitany hatramin'ny farany izany. Tout est accompli, vita hatramin'ny farany, tsy misy ambinambiny, vita sy tanteraka. Inona moa le asa nandranan Jesosy ao Matthieu toko voalohany ka ny 5:20 dia misy an'izao teny izao zay voakitsika. Matthieu toko voalohany 5:20 dia izao no voalaza ny soratra masina. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany nataony hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Hamonjy ny olony Jesosy ho afaka amin'ny fahotany. Rehefa niditra amin'ny fahotana dia nisaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, very ny olombelona, ary dia nirana Jesosy hamonjy ny taranak'olombelona. Ka eto izany dia vita ny asa nampiarahana Jesosy amin'ny toko 7:24
dia zao nytenenin' Jesosy mialohan'ny ty teo amin'ny azo fijaliany ity dia efa niteneny zany Jesosy ozy izy toko 7:24 izao efa nankalaza anao tety ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Vitany Jesosy hatramin'ny farany ny asa zay nan'Andriamanitra dia ny hamonjy ny taranak'olombelona, ry havana, ry mpiara-miderin'Andriamanitra amiko, ry mpanaraka zao fandarana zao, andao hideran'i Jesosy sika. Fa vitan'i Jesosy ny asa zay nanirahany ray ataony dia ny famonjena sy ny famonjenanao. Azon'i Jesosy ataony niala tamin'izany asa nanirahana zany, fa tsy nivena tamin'izany izy, tsy niala tamin'izany izy, fa no vitainy hatramin'ny farany. Mendrika ho deraina Jesosy Kristy Tompo izay nanolotra ny ainy ary nanao ny asa nanirahana azy hatramin'ny farany dia ny famonjena sy ny famonjenanao. Faharoa, ny dingana rehetra midrafitry ny famonjena sy ny famerenana amin'ny laoniny indray, ny famonjena sy ny famerenana amin'ny laoniny taranak'olombelona zay very tao amin'ny ota dia vita araka ny fandaharam-potoana namolavolana azy dia fandaharam-potoana ho tanteraka. Efa nivolavolaina hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao zany planina izany, kanefa vitana Jesosy tamin'ny fotoana mety rehetra ary izany no tokony hiderantsika amin'i Jesosy, hiderantsika an'Andriamanitra naniraka an'i Jesosy hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo vita talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao zany planiny fanavitana sy famerenana amin'ny laoniny taranak'olombelona zany. Vitan'i Jesosy tamin'ny fandaharam-potoana araka ny tokony ho izy, ka tokony ho deraintsika Jesosy amin'izany, deraintsika Andriamanitra amin'izany fitiavan-dehibe zany. Ary ny fahatelo farany didy ao ambadika ilay vita, tsy naomby Satana teo amin'ny fiezany handrava ny drafitra ny famonjena. Tsy naomby Satana niezaka handrafitra anapotika sy handrava io drafitra ny famonjena i Satana, fa tsy naomby izy fa vitan'i Jesosy hatramin'ny farany ny drafitra ny famonjena izay nivolavolaina talohan'ny fandrenana an'izao tontolo izao. Ny fandresen'i Jesosy amin'ny fitenenany teo vita ity dia manome antoka ny famonjena ny taranak'olombelona. Ry havana, zany ao ambadika ilay vita. Ary raha bangona tokana azy ataontsika acronyme, ilay vita ve misy teny miaraka aminy dia i misy teny miaraka aminy, te misy teny miaraka aminy dia a misy aminy, dia zao no hevitra zany: ve voavonjy ireo te taranaky Adama. Ny dikany hoe vita dia voavonjy ireo taranaky Adama, voavonjy satria vitan'i Jesosy hatramin'ny farany ny asa nanirahana azy. Misokatra ny lalana makany amin'Andriamanitra satria efa vita sy voaloha avokoa ny trosa rehetra ahafahana manatanteraka izany. Dia tsy iza fa ny fanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Tadidio ry havana, ary zay no tokony hideranao azy isan'andro tadidio, fa tsy tonga Jesosy hanamboatra sombitsombiny fotsiny tamin'ny fiainanao izay nipotehany fahotana. Tsy zany natongavany Jesosy, fa ny natongavany dia tonga izy hamerina amin'ny laoniny hatramin'ny farany izay rehetra nisomban'ny ota. Ary niaritan'i Jesosy avokoa teo amin'ny azo fijaliana mba hahafitany zany ny fahasambaraka, ny fanamelohana, ny fisarana tamin'ny raiky. Niaritan'i Jesosy daholo zany mba hahatanteraka hatramin'ny farany ny famerenana amin'ny laoniny, fa tsy ny sombitsombiny ihany ny fiainanao ifanaraka amin'Andriamanitra sy iray amin'Andriamanitra. Ka izany tokony hiderantsika an'io Jesosy Kristy tompontsika io, hiderantsika n'Andriamanitra izay naniraka an'i Jesosy hamonjy ahy sy anao. Androany ary dia te hitarika anao indray aho, andao ho fiderana an'i Jesosy araka ny lazain'ny mpanao salamo vakitsika teny am-piandohana, salamo 7:100 andininy 4:100 manao hoe impito isan'andro no hiderako anao. Tsy hoe impito isa impito, fa ny dikany impito dia maneho fahafianoana fena, ka na inona zany zavatra mitranga rehefa mandre izany tsika fa vitan'i Jesosy, tsy misy tonika ary vita hatramin'ny farany, tout est accompli, vita hatramin'ny farany ny famonjena sy anao andao ho mpideransika. Manasanao aho
eritrereto ny fiainanao dia andao holaroina sy ho fenona ary tena atao vonto ny fideran'Andriamanitra ny fiainantsika. Noho izany nataon'i Jesosy ho antsika izany, no ilay iray Andriamanitra ray izay naniraka an'i Jesosy hamonjy antsika. Tanteraka amin'ny fiainanao n'izany ary ahatonganao eritreritra tsara ny amin'ny tompony hanamboaranao ny fiainanao ho fideran'Andriamanitra mandrakariva ary ahatonganao ho fideran'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Amen. Andeha indray hiditra amin'ny tapany faharoatsika araka amin'ny koralan'ny feo faminaniana dia hideran'Andriamanitra, hideran'i Jesosy izay nahavita ny hiraka hatramin'ny farany famonjena azy alao. Dahoary. Ni masuna farindu Kristi tupu ea viva ajaya na kami ubia mafituku o asaja tulifena henun nifeu tropeta marube pamuntinai malala avao sini toetrana izao umendrika nihiditra ambana tambana hakani toetrana uanjana limasuna farindu Kristi tupu Marube mana kuwe wadaniche ora bareli tupu ije kuiza haipanu kuvununa akamina awamina tukuiza. Manana fana tenanirai fazeso tumpunai nanawe andeo kanefa wavindrai hitundrany famonjena azo antoka
halina fitahina arikio izara fahasoavana kamo titizany amin'ny endriny marobe ny mahorety mampijaly izao tontolo izao fizahay tsy manay satria mijoro miandry ilay tomponay hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamo titizany amin'ny endriny ary anao moavetsity ny otony sy hiadana raisonao ao am-po Kristy de ho sambatrianao ka ho toanay zay miandry ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamo titizany amin'ny endrikay miandry ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina sady manantena fahasoavana kamo titizany amin'ny Nilafatsy nilanitra hoan'izao tontolo izao de teny somaharitra mitory fiaina vaovao iteny somahazava nitany sy ny polineto andositra ni Aizipitro anatolany tompoiza Jesosy fahamarinana no lalana sy fiainana ho an'ireo mahery fo zay mino sady makato Riteni sumazava Ritani sini pulineto Andusita ni Aizipitro anatunani tumpliza Saichu chakasikivichu Nuzau fiainane tuizau Kami tumanirerapu Nueni heri vauvau Iteni sumazava
Adusita nilai zipitu anatulali tuprisa itelisu mazava italisiri puline Adusita nilai zipitu Jerusalem avant, Tuga, Damina Jamanitra, Fua Umbanasa, di behind you, Fua Umbanasa, di behind you, Tahakani, Afakarina, Fua Umbanata, Arizamu Jerusalem avant, Tunga, Tamina Jamanitra, Fua Umbanasa, di behind you, Fua Umbanasa, di behind you, Tawakani, Afakarina, Fua Umbanata, Abakarina, Abakarina, Nabarefe ubaeli, Sayana uwe, Inturita, Pedra Kelina, Diamani Chazien,
Vieni ranomasony, ufafa, vieni ranomasony, ufafa, vieni ranomasony, ufafa, ufafa, vieni ranomasony, echa, vieni masony, ufafani, ufafani, ufafani. Hallelujah, 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 hallelujah. Ufafa, vieni ranomasony, ufafa, vieni ranomasony, ufafa, vieni ranomasony, ufafa, vieni ranomasony, ufafa, ufafa, vieni ranomasony, echa, vieni masony, ufafani, ufafani, ufafani. hallelujah, 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 Isaorantsika Andriamanitra noho ny fitiavana antsika mianakavy, noho ny fiheverana antsika mianakavy, ary noho ny fiarovana antsika mianakavy, noho ny nanekeny antsika mianakavy, hanandrana fiderana eo amin'izay fiandrana amin'ny voninahiny tamin'ny tetakarivo ity. Izy no miasa, izy no nahatanteraka, ary izy no namolavola nahafahantsika nanatanteraka izany androany. Avy amin'ny avokoa ary mitsotsorika avy any ambony ny zava-tsoa rehetra eo amin'ny fiainantsika mianakavy. Ka ny fiderana izay nasandratsika dia avy amin'ilay Andriamanitra izay deraintsika raha teo. Koa dia isaorantsika izy noho izany fitiavany lehibe atolony antsika izany. Mbola nahafahantsika nanatanteraka izany androany, ary ho azy irery ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra fa azy izany ankehitriny izao, ary haritra mandrakizay alao valo. Isaorantsika ihany koa ny koralan'ny feo faminaniana izay mitarika antsika, niaraka tamintsika nanandratra izany voninahitr'Andriamanitra izany. Tahirizin'Andriamanitra mandrakariva ao amin'izao fanoloran-teny izao anie izany koralan'ny feo faminaniana izany, ireo membre rehetra ao amin'izany korala ny feo faminaniana izany. Ary itoy mandrakarivany ny fideran'izy ireo ilay Andriamanitra tsara loatra sy mpanao tsara amintsika. Ianao koa any tokantrano any manerana n'ity vonin-tany ity, dia isaoranay mandrakariva satria teo foana ianao, natoky ianao, niaraka taminay ianao, ary nanandratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra isika mianakavy noho ny firaisana mamy ao anatin'izao fandaran'izao. Misaotra tompoko, mankasitraka tompoko, ary dia tena feno fifaliana ny fo manana anao, manana anareo miaraka miderin'Andriamanitra ao anatin'izao fandaran'izao. Andriamanitra ne hitahiry ianareo mandrakariva ao aminy, eo ambany fifihizany sy eo ambany fitondrany. Ka raha ho avy Jesosy eo amin'ny ramolanitra dia araka hitsena sy hiderazitsika mianakavy amin'izany fiaviany izany. Amen. Saora koa ny teknisianina izay miara-miasa ary manao ny ainy tsy ho zavatra hatanteraka izao fandaharana izao. Ho amin'izy ireo mandrakariva ny tanam-pitiavan'Andriamanitra, ary anome fahendrena, fahatsilovan-tsaina, fahaiza-manao azy ireo mandrakariva ny Andriamanitra eo amin'izao asa masina izay tantaran'izy ireo izao. Alohan'izy rahantsika ary dia andeha indray hamaky ny soratra masantsika, ary izany hoe tsika mamakivaky ny herinandro izay sokatra tsy ho ela eo anoloantsika mandra-pahatonga ny heriny androany, satria amin'ny heriny androany toy izao dia araka amin'ny korala ako ny lanitra avy eo amin'ny fiangonantsika eny Ambohidratrimo isika, ary iderin'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo fa mandra-pahatonga an'izay fotoana izay dia andeha ho raisiny ity teny ity, dia izany no fikerintsika hampahery antsika mandritra ny herinandro. Ao amin'ny Samuel voalohany toko 2:20 ka ny 5:20
dia zao miteny omenanao zay ampahery anao ho fikirinao ihany koa. Ny anaran'i Jesosy no makitsika azy. Fa Jehova tsy ahafony olony noho ny anarany lehibe, satria sitraky Jehova ny nanaovany anareo ho olony. Izany ny teny ho fikirintsika. Sitrak'Andriamanitra, sitraky Jehova Andriamanitsika nanaovana antsika olony. Ary dia tsy ahafony olony izy ho mandehany ianao. Fikiry zany teny zany. Fa tsy ahafoy anao ny Andriamanitsika. Tsy ahafoanao Jehova lay Andriamanitsika amin'ny herinandro iny, satria fa sitrany niny antsony anao olony. Raiso ampinono zany ary hitafio zany dia hitanao ny fandresena koa inao amin'ny herinandro misokatra iny. Dia metraka velomny tompoko raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao, hiaraka amin'ny koralina ny ampy ny lanitra avy eo ambotratry misika. Andeha ary fa mihotain'Andriamanitra dia samy ho ela velona eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Veloma tompoko, velominareo rehetra.